vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asa Nanisik ampunyang palay aminirang miaraba tsika menakavy ary manonona ny fiadanan'ny tompondray amin'ity fotoanan'io mahafinaritra dia mahafinaritra ity ao anatin'ity volana ity tsika efa napitakitaky fa iresaka momba an'izany atao hoe tontolon'ny fahamasinana ao anatin'le hoe ray volan'ny fahamasinana inona zavatra resana ao anatin'izany rehefa miresaka momba an'Andriamanitra isika miresaka momba ny herin'Andriamanitra isika dia fahamasinana andao ivavaka ny tenako dia andray tenin'Andriamanitra foy aorinan'izay misaotra indrindra tompo satria Andriamanitra lehibe ianao mahagaga ary mampianatra anay ny lalana tokony aleha mampianatra anay ny lalana tokony izorana andray fahasoavan'izay miaraka aminao androany misaotra tompo amen na iza manantona an'Andriamanitra atao anatin'ny baiboly ato dia anisan'ny fiepetra tena takina Andriamanitra takina fa tsy hoe kory hoe soa tsy resaka safidy fa zavatra tena tsy maintsy takina mihitsy dia ny fahamasinana ato amin'ny Isaia toko voalohany izay fa novakiko farany teo dia amafisiko dia hozy izy hoe Isaia toko voalohany andininy fa 13 manao hoe aza mitondra fanatipona intsony fofona fahavetavetana amiko izany ny voaloham-bolana sy ny sabata ary ny fiatsoam-piangonana tsy zakako ny fivoriana masina aroaparatsiana Andriamanitra no teny antitenite manao hoe tsy zakako Jehovah tsy zakako i Andriamanitra ny fivoriana masina izay mifangaroaro faharatsiana zany hoe le fivoriana masina ina moa zany fivoriana masina zany misy fiderana ao misy toroteny ao misy vavaka ao kanefa dia miaroaro faharatsiana inona moa no mahatonga ny hoe misy fiangonana izay tena iasan'Andriamanitra mihitsy ao anatin'ny fiangonana io misy an'izany mahita an'izany ingatsika fiangonana tena hoe izay marary rehetrarehetra tonga ao sitrana izay demony fatotry ny devoly tonga ao afaka misy fahagagana ao misy vahaolana ao anatin'le fiangonana ny tena marina riavana dia ao amin'ny toerana io mihitsy ny fanatrehan'Andriamanitra raha vao amina toerana anankiray ny fanatrehan'Andriamanitra dia na any ambavahady ary ny olona izay ny atao hoe fifohazam-panahy na mbola any ambavahady ary ny olona dia efa mahatsiaro mahatsapa fofony fanatrehan'Andriamanitra mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika ao anatina toeram-pivavahana iray mahatsapa ny herin'Andriamanitra miasa ao anatina toeram-pivavahana anankiray na mbola eny ambavahady ary vao mitsofoka ao anaty varavarana izy dia efa henony fanahany hoe misy herin'Andriamanitra ato izany misy fanatrehan'Andriamanitra ato izany misy famangin'Andriamanitra ato izany fa ny toerana anankiray raha vao tsy misy fanatrehan'Andriamanitra tsy eo ny herin'Andriamanitra dia zay ihany koa le izy tsisy ninina mandeha ao
raha vao tsy eo koa ny herin'Andriamanitra ao amin'io toerana io dia 0 pokaty ao anaty korotatsaina ianao mitsofoka ao de korotatsaina ianao miala ao, olana ianao miditra ao de olana ianao mivoaka ao, aretina ianao mitsofoka ao, aretina ianao mivoaka ao. Zany ny alalana de tsisy ninina tsapanao ao. De le toerana mety hitanao marevaka be, le toerana hitanao tena tsara be na ny seza, ny instrument tsara tare be, ny hira tsara be, ny zavatra atao tsara be daholy fa le izy tsy misy fanatrehan'Andriamanitra. Io ny alalanao, io no afantaranao fa misy ozona, misy tsy fahamasinana ny toerana anankiray. Raha vo ao mihitsy ny tsy fahamasinana riavana de tsisy ninina mitrango amin'ny toerana io. Zany ny mahatonga antsika mpanompon'Andriamanitra, mpitoroteny, pasteur, mila entitra de entitra de entitra ny amin'ny zavatra misy voalohany aloha anatin'ny pilipitra. Mahatsapa ny fa nisy fotoana lazaiko anareo, nisy fiangonana anankiray zay, fiangonana vahoaniliko izy io, tena maina, mihena ny fanatitra ao am-piangonana, mihena ny fanatitra, mihena ny olona, tsy mahazo aina ntsony ny olona ao anatin'ny fiangonana, lasa fahazarana fotsiny sisy. Ny toroteny vao mitoroteny le mpanompon'Andriamanitra tena hitana hoe tsisy ninina raisany zany. Miezaka mivavaka mikikika, mivavaka mikikika, délivrance mikikika, mikikika fa tena hitana hoe tsisy vokany, tsisy vokany. De nisy fotoana nivangin'Andriamanitra tao anatin'ny toeram-pivavahana io hoe tsy ao Andriamanitra, tsy ao Andriamanitra, tsy atao am-piangonana ato Andriamanitra. De vavahana ny marary taloha nefa mivavaka ho an'ny marary tao anatin'ny toeram-pivavahana raha io, zay marary mitsofoka ao sitrany, tsy misy miala mainy zany e. Ninona problème ny olona tena hita hoe 95% sitrana afaka mivany olan'ny olona. Fa enonao am'izay fa nisy zavatra maina tafiditra ao anatin'ny fiangonana. De nitoroteny tao de anisan'ny teneniko voalohany an'le pasteur responsable an'le fiangonana. Toza misy fahotana tafiditra ao eto ambony pilipitra, misy fahotana tafiditra mahatonga an'izany. De jerena daholo ny zavatra misy rehetra, ny komity mangala-bola, ny mpanisa fanatitra mangala-bola, ny mpikirakira vola manodikodim-bola, ny mpitendry zava-maneno efa manambady fa mbola manadala chorale, manadala chorale mpitendry zava-maneno. Ny chorale misy fijangajangana sady miaraka am'ty, miaraka am'ty, miaraka am're. Tena zany hoe maloto ny pilipitra, nefa ao anatin'ny pilipitra eo ny fanatrehan'Andriamanitra ny miaingy, ao anatin'ny pilipitra eo ny herin'Andriamanitra ny miaingy. De zao ny namangin'Andriamanitra, la ny andro eto nareo, la ny fotoana tsisy fanakahagagana, amin'io ny afisy mipopoka, afisina fahagagana, afisina fanasitranana mipopoka, ny afisiny rehetrarehetra mipopoka, ny njara tena hoe fanasana olona mipopoka. Fa fanaon'Andriamanitra tena mamangy mihitsy, tsy misy fanatrehan'Andriamanitra. De inona ny zavatra natao? Tena rehefa nitoroteny tao tsy nitoroteny fahagagana, tsy nitory fanasitranana, fa nanadio mihitsy aloha any toeram-pivavahana io, nongotana ny ala tao mihitsy aloha ny komity, ndiovina mihitsy mpitendry zava-maneno sy ny choriste sy ny chorale, ary zay mihitsy ny teniko. Aleo ara mahita tamba mivoatra ohatra mitendry harmonie na mitendry orga fitendry n'olona antitra reny, de mba mihira ny olona fitendry n'olona antitra, toy zay manao fitendry moderne, hira moderne, mpitendry moderne, nefa miaina ao anaty fahotana sy faharatsiana satria tsisy fanatrehan'Andriamanitra eto. Tena nidiovy ny fiangonana io, fa nafinaritra nijoro vavolombelona ny pasteur mitarika eo am'izao fotoana zao, mitondra an'le fiangonana,
misaotra betsaka papaheritena misaotra betsaka fa tena tahoarinana iny misy fifoazam-panahy lehibe mirehatra ny olona mitombo ny vola ato tena hita mihitsy hoe mandroso ny fiangonana manomboka misy fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika misy fahagagana atao am-piangonana misy fitahian'Andriamanitra tena henonay mihitsy hoe tahoarinany le toriteny sy le fanadiovana iny de tena misy zava-baovao atao am-piangonana rivo-baovao tena zany satria miala le fahotana miala le zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra miala le lotoloto rehetrarehetra ao de miditra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra io efa nazavaiko tamin'ny herinandro fa zany ny zava-doza ao anatin'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana zao ny tena olana amin'ny vanim-potoana zao ngery pastera de zao hoe variana loatra tsika mitadiny hoe ahoana ny atao zay ahafalin'ny olona ahoana ny atao zay atonga ny olona ho tamana ahoana ny atao mba atonga ny olona ino izy ty ho resy lahatra atao am-piangonana za tsy miteny hoe diso zany za tsy miteny hoe tsy mety zany fa variana loatra am'izany tsika de tsy mitady tsontsika le hoe ahoana ny atao mba atonga ny fanatrehan'Andriamanitra ato am-piangonana ahoana ny atao atonga n'Andriamanitra ho tamana ato lasa tsy zay le anina tsika fa le hoe ahoana ny atao atonga ny olona tamana ahoana ny atao atonga ny olona tena ho raikitra ato ahoana ny atao atonga ny olona ifalifaly ato ahoana de amboaritsika ny hoe amboarina tsara ny décoration amboarina ny anina amboarina ny zava-maneno atao manja tsara ny sonorisation tsy ratsy zany fa tsy zany ny lahara-pahamehana tsy sonorisation tsy hiran'ny choral fa fanomanam-panahy amin'ny fahamasinana averiko fanomanam-panahy amin'ny fahamasinana zany ny zavatra ray voalohany takina ao anatin'ny fiangonana tsy ny fandraisan'olona fa ny fandraisana an'Andriamanitra tsy fiomanana ho amin'ny mba hatonga ny olona ho tamana tsy zay le tsy préparation ho an'ny olona mba hatonga ny olona ho tamana fa fiomanana hatonga n'Andriamanitra ho tamana ao anatin'ny fiangonana fa raha vao tamana ao Andriamanitra de mety ny zavatra rehetrarehetra raha vao tamana ao Andriamanitra de tahina ny fiangonana raha vao tamana ao Andriamanitra de misy fahagagana ao raha vao tamana ao anatin'ny toeram-pivavahana ray Andriamanitra misy fifoazam-panahy ao raha vao tamana amin'ny toerana anankiray Andriamanitra de misy fitahiana rabola ao miraraka ny fitahiana rabola ao anatin'ny fiangonana tsy mila mandana ary misy fandraisena ao misy fahombiazana ao ary tsy misy matohatra ny fiangonana io raha vao Andriamanitra tsisy matohatra tsisy afaka hiady tsisy afaka resy tsisy afaka hikitikitika ny fiangonana io raha vao mifanatrehan'Andriamanitra ka ny zavatra kendrena tsy hatonga ny olona ho tamana fa hatonga n'Andriamanitra ho tamana tsy hatonga ny olona ho faly fa hatonga n'Andriamanitra ho faly tsy hatonga ny fanatrehan'olona marobe fa hatonga ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaiky zay ny secret ny fahombiazana zay ny secret ny fahombiazana ary piny malala zavatra anankiray ihany anefa ny mahatonga n'Andriamanitra ho eo sy ny fanatrehan'Andriamanitra eo de zavatra kiray ihany ny fahamasinana rehefa eo ny fahamasinana de mety ny zavatra rehetrarehetra raha vao tsy eo ny fahamasinana de efa tsisy ninina mandeha ndao ry aloha anaraka fijorona vavolombelontsika ary anaraka délivrance mialoha ny anohizana ny fandarana
le geste be araka an'izao andaso alefatsika vetivety zao araka an'izao manifestation hitatsika amin'ny écran zao tataka an'izao izy tao anatin'ilay vavaka fametran-tanana tao anatin'ilay délivrance goavana teo ankehitriny nefa de fa ao tsara mihitsy izy consciente totale izy manaraka atsikany mivantana eto zavatra nataon'Andriamanitra taminao tompo zavatra nataon'ny tompo taminazy zany de zanarary tamin'ny zoma hariva natory de tamin'izany natory iny avy eo de nanofy nisy corona fady reny de teo akaiky nisy vatapaty de avy eo androso ihany fa tsy natahotra le izy fa androso ihany de tamin'izany androso iny amin'izay avy eo de nisy ohatrany hoe fadina lehilahy zany de io lehilahy hitako ny tarehany de izy fotsifotsy fa izy tsy fantatro mbola tsy hitako zany izy de avy eo de iny amin'izay natahorako de lasa ny azakazaka de zany azakazaka iny amin'izay avy eo de tonga de taitra de tonga de ohatrany tobotoboka mafy be ny foko de tamin'izany tobotoboka tena tobotoboka iny amin'izay avy eo de ohatrany hoe nangoritsina vatako rehetra de tany amin'ny tongotry tany ohatrany nisy zavatra nangatsika be de avy eo aloha to de mivavaka aloha za de za fa mivavaka iny amin'izay avy eo ohatrany hoe tsy vitako le izy de nantsony bebe anay avy eo hoe fo azahoanareo fa zaho ohatra mitobotoboka be ny foko de avy eo mifoha amin'izay mo bebe anay de avy eo nantsony faranay de avy eo ny raha mivavaka taminah teo zareo ny raha mivavaka taminah teo zareo de ny zareo afa mivavakina de tsy naninona tsony de avy eo amin'izay izy de nasabotsiny iny izy de délivrance taty am-piangonana de tamin'iny mbola manifesta ihany de taoriana liny izy mbola marary ihany de lizy rehefa fisoa lizy tsy tena hoe marary be ohatrany hoe manindrina kely ato de ndrendray manindrina kely ato fotsiny de nandrandray ohatrany reny hoe areti-kibotsotra reny ihany le izy de avy eo amin'izay tamin'ny maly alina amin'izay avy eo misy ohatrany narary be mihitsy teto amin'ny vavoniko teto de avy eo de ozy nataoko hoe zaho matsainy bebe anay de vavaka rapitso de ozy bebe anay hoe ozy natao bebe anay hoe andao sisy fa eraka amindria de avy eo niaraka zay bebe anay fa farany nakaty de zay efa somary tarataraka zay de tariarina tery zay mipetraka de avy eo tamin'ilay délivrance voalohany satria nisy délivrance voalohany teo de tsy tena hoe nietsika be fa eny nietsika ihany za fa manjora sy le karazana mbeokaoka reny de avy eo de le hoe miverena mipetraka de tamin'le tena zay pasteur mametra tany nisy fotoana anao tele nivavahana teo arina teo de nisy fotoana anao ohatrany tonga de le te hiady be regny mihitsy ohatrany tianao asiana totondo mihitsy ny lelan'Andriamanitra ahoana reny zavatra reny tompony tena anao avy anao tao anatin'ireny tena tsy tompony tenako za mihitsy satria tamin'le vao mipetraka teto aloha de efa te hiady be amin'ny pasteur tiana izy nataoko hoe zany hoe misy hery hafa zany ao anatinao manosoka anao te hamono azy te hiady aminazy de avy eo de ohatrany hoe misy feo ndray avato hoe ampetsaha ihany eo de misy mitendray hoe rehefa tsy hiady amin'io zany anao de ndana mitsangana nanamody de avy eo za tsy netinody efa nijanona teo ihany de tamin'izany nijanona teo de efa tonga amin'izay nitoroko de mbola voatery aloha za de efa nisy mpanao délivrance de efa nandondoso hoe zany hoe mbola tsy tonga ny lelan'Andriamanitra de efa manomboka mangovogovotra ianao mbola tsy tonga mbola mpanao délivrance nandray ana teo de efa nanomboka hoe te hiady zany de ohatrany efa tsy azo ny ato anatiko mihitsy zay atongava pasteur tiana teo aminahy teo de avy eo amin'izay tamin'ny fandroany amin'izay avy eo nisy pasteur tsy haiko izy misy pasteur aloha tao alohan'ny pasteur tely de tsy haiko iny pasteur iny de hoe melahy ianao teo sy ny ohatrany za zany rehefa le zavatra miteny ato anatiko fa za ohatrany tsy te hitena le zavatra mihitsy de ohatrany hoe te hiady be am'le zany fanaporofona riavako fa misy ny karazana asana famosaviana izay manafika sy mahazo ny fiainantsika ny zanak'olombelona zavatra anankitelo ny fomba fiasan'ny favalo John 1:10 de milaza ny devoly tsy tonga raha tsy avy randringana angalatra ary amono tena te amono an'ity olona ty mihitsy satria vatapaty korona nafaty zay ny zavatra hitany tao ambadika zay de manomboka tsy tompony tenany izy ary de araka ny hitantsika tamin'ny sary teo iny ndaso averitsika vetivety misaotra zay io le izy araka n'io zavatra hitantsika ny mandeha amin'ny écran io zao ny faraporofona ry avako fa tena tsy tompony tena ny tanteraka mihitsy izy le napiresantsika teo iny ankehitrina nefa afaka soamantsara teninao ry avako za tena misaotra an'i Jesosy satria tena afaka tanteraka mihitsy ary mino fa misokatra daholo ny lalana rehetrarehetra satria zay ny zavatra ny tena le devoly teo hoe tsy avelanay ho tafita sy ny ohatrany de ny afatra ao atsika manaraka ny tokantrano de mahery Andriamanitra tena mahery ary tena misy Jesosy fa ny fijoroanao vavaka tsara satria za tena nieritreritra mihitsy hoe tena raha za zany tsy mivavaka de efa manty ohatran'izay
de raha za koa zany ohatra hoe tsy tonga taty de tsy haiko koa zay mety hoe fahafatesana tao aorianan'izay fa Andriamanitra tena misy Andriamanitra ary Andriamanitra vetivety ono a sao de mba nikaramaina aloha anao de manao mitsingolongolo batita tereny sao de mba nisy fiangonana nisy mpanompon'Andriamanitra tato amin'ny fiangonana nikarama manokana anao tsisy nikarama za tena tsisy nikarama za mihitsy ny fa tsy tompony tenako mihitsy ny le miady amin'le mpanompon'Andriamanitra fa za raha veo re nitsangana teo zatry ny mianatra be zany ok zay ny fanaporofona ry havako fa misy asana fanahy ratsy fa misy kosa asana fanahy tsara midy natao anaty ny tianabavy teto ny herin'Andriamanitra tao ambadika ny fametrantana ny lehilahin'Andriamanitra afaka soamantsara izao mandresy tsara mihitsy tsy nateraka ho resanao zay seminaire atsikany isaoratika ny tompo zay reny fijoroana vavolombelona délivrance reny amin'ity volana ity sady mamaraparantsika de zay mihitsy no resahana ray volan'ny fahamasinana ripiny malala tsika ripiny malala tsy ndreko tsara tsy afaka manadalan'Andriamanitra zany tsika amin'ny hoe anao vavaka lava reny be anao vavaka fifadikanina mba azahoako an'ity valim-bavaka ty anao valim-bavaka mba azahoako an'ity fitahiny ty zavatra anankiray ihany no lalana idirantsika eo anatrehan'Andriamanitra zavatra ray ihany ny fahamasinana raha vao miaina ao anatina tontolo ny fahamasinana ny mpanompon'Andriamanitra iray miditra ao anatin'ny tontolo ny fahamasinana ny mpanompon'Andriamanitra iray de mahery vaky ozy izy ny ten'Andriamanitra ny bokin'ny Jakoba hoe ny fiasan'ny vavaky ny marina ny mahery indrindra Eli de olona takatsika ihany fa izy nahery ny vavaka ny secret-ny Eli le tena hoe mahery ny vavaka tsy hoe de tena hoe mivavaka mitabataba be fa ny fandray akaiky amin'Andriamanitra izy ny fandray akaiky tamin'Andriamanitra Eli mpaminany ny aina tao anatina tontolona fahamasinana lalina Eli mpaminany ary zay fahamasinana lalina ny ainan'izay natonga azy mandresy ary nandresy an'ireo le fahavalo rehetrarehetra teo anoloany ninona fahavalo teo anoloany nandresy izy ka eto tena mampita raha lasina bavy malala ny fiangonana malala isany raha misy zavatra tsy metimety eo amin'ny fiainanao ao amin'ny tokantranonao diovy zany mba hisiny ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaky ao anatin'ny tokantranonao diovy raha misy alatra ao esory raha misy tsy fahamasinana ao esory raha misy fahalotom-pitondratena ao esory raha ny zanakao mitondra fahotana ao anatin'ny tokantrano anaro izy de ongotony fahotana fa io fahotana entin'ny zanakao atokantrano io de tsy ny zanakao rery ihany ny mahita olana fa mibloke izy io mibloke ny tokantranonao ray manontolo ny zavatra tsy mety ataon'ny rafozanao na ny ray aman-drenao miditra ao amin'ny tokantranonao mareko tsara hoe tokantranonao fa tsy tokantranon'ny ray aman-drenao raha ao amin'ny tokantranonao ianao manam-pahefana amin'ny tokantranonao kanefa ny tonga avy any misy fianakaviana ao izy misoritoka ao izy miloka ao izy mitondra vehivavy lehilahy ao izy manao adalana nefa tokantranonao io de tadidio fa tsy ilay in'le olona mitondra n'le fijangajangana sy mitondra labera stokiny ihany tratrana ozina fa enao le tompony io trano mihitsy enao anatin'le tokantrano mihitsy misy idin'Andriamanitra idin'ny devoly marimarina kokoa ary Andriamanitra tsy manafaka anao Andriamanitra tsy manafaka anao satria ny zavatra takian'Andriamanitra voalohany de ny fanadiovana ny fahamasinana oe fahamasinana dinio ny fitondran-tena rahalahy ny zavatra atao anaty Facebook ao anaty telefôna ny fandraisanao anaty telefôna fa amin'ny fotoana ianao ao anatin'ny telefôna io misy zavatra ka maizimaizina Facebook tsy mazavazava amin'ny fifandraisanao aman'olona any ambadika any tsy mazavazava ny sarim-behivavy ao anaty telefôna ny sary ao anaty archive anao rehetrarehetra ninona rahalahy aza mamita tena
aza mamita tena fa Andriamanitra masina ary eo ka ho masina ianareo izy satria masina Jehova Andriamanitra reo. Andriamanitra masina Andriamanitra. Aoka ho masina ianareo satria masina zao Jehova Andriamanitra reo. Karaha mbola misy fahotanana anaty telefoninao mafinana sarim-behivavy izay afeninao mafy amin'ny vadinao dia ianao afaka manafina amin'ny vadinao fa tsy afaka manafina amin'Andriamanitra. Tsy afaka manafina amin'Andriamanitra. Afaka manafina ny fahotanao amin'ny ray aman-dreninao ianao, afaka manafina ny fahotanao amin'ny pasteur fa tsy afaka manafina amin'Andriamanitra. Zany hoe magravy be an'izy azonao afenina amin'ny olona rehetra fa anankiray ihany tsy azonao anafenana azy dia Andriamanitra. Zany ny tenenako amasiny ny tenanao, amasiny ny fiainanao, amasiny ny fonao. Tianao Jesosy. Nde hivavaka tsika hisaotra ny Tompo noho ny amin'izay dia hivavaka ho anao raha marary ianao ametrao tanana ny écran fa hivavaka ho anao raha manana olana ametrao tanana ihany koa mitele hivavaka ho anao. Jesosy io mba hivavaka ho an'ireto mpanaraka fandaharan'ireto androany. Za mino fa niherin'ny fahamasinana atao anatin'ity tele ity dia hikasika an'ireto olo reto ka hanasitrana azy. Miala ny ozona rehetrarehetra amin'ity toerana ity sy amin'ity tokantrano ity. Miala ny ozona atao amin'ity tokantrano ity. Miala ny loharanona rehetra atao amin'ity tokantrano ity. Miala ny famosaviana rehetrarehetra atao amin'ity tokantrano ity. Miala ny aretina sy ny herim-maizana rehetra. Miala ary miorokoditra sy mitsangam-bolo Satana mialao. Miorokoditra sy mitsangam-bolo Satana mialao. Fa isy fahagagana zao dia zao. Isy fanasitranana zao dia zao. Isy fahasalamana zao dia zao. Isy fahagagana zao dia zao. Hositrana zao dia zao. Ho iaho hoe hositrana zao dia zao. Hositrana zao dia zao. Reto olo reto ivany olo. Misy fandresena. Misy fandresena. Misy fandresena. Misy fandresena amin'ny anaran'i Jesosy. Misy saotra Tompo. Amen. Hotahin'ny Tompontsika rehetra. Sabotsy ho avy zao hivavaka ho atsika rehetrarehetra zay marary neninina retinao. Hivavaka ho an'ireo zay manana ady tsaina. Reo ady ara-panana ady na famosaviana amin'ny sabotsy amin'ny valo ora sasany maraina hivavaka ho anao. Eto amin'ny trano fivavahana vahao ny oloko. Vahao ny oloko 3 frères apitan'ny tobon'ny gendarme eto Andriafanambojanahary. Eto amin'ny temple de la foi bypass, temple de la foi bypass ary eto à Jérusalem Karobato ary manerana ny trano fivavahana vahao ny oloko. Anampy, anafaka, amonjy, anasitrana anao an'iny Tompo. Veloma tompoko. Vahaony oloko. Vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko. Vahaony oloko. Nandeha tantely izy mba asitrana.